Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy ampy ny fahafahan'ny jirama hanome herinaratra ho an'ny rehetra ary tsy fantatra mazava eto ny avitan'ireo centrale hydroélectrique ny fametrahana ny barrage ao Saofika izay tsy maintsy hanaovana appel d'offre vaovao indray noho ny fanesoran'ny filorajoelina ny Eiffage tsy hanohy ny tetikasa intsony. Tokony fivoahan'ny didim-panjakana manamafy ny daty izay navoaka ny CENI hanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena no avoaka ny gouvernemanta voalohany izay vao ny didim-panjakana miantso ny mpifidy hoy ireo mpanao politika androany. Fameriverizana saim-bahoaka no azo andraisana ny lahateniny izay nataon'ny Premier Ministre Tsai Christian Omaly. Iakatra ny hafanan'ny tany ary ateti-piavy eto Madagasikara ny rivo-doza mahery vaika noho ny abetsahany entona mpangeja hoy ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Izy fiatraikany betsaka amin'ny famokarana rehetra eto Madagasikara ihany koa io fiakarany hafanan'ny tany io fa indrindra ny lafin'ny fahasalamana. Ho atsaraina ny fampiofanana sy ny fanomezana asa ireo manana fahasembanana eto amintsika hoy ny teo anivo ny tetikasa miary EEE izay niroso tamin'ny fifanankalozana ahafahana mahanatratra ny tanjona androany. Ireo olona manana fahasembanana izay manana zo hiasa sy hiary tahaka ny olona rehetra. Any ivelany tsy mbola nitsahatra hatramin'ny androany ny fifandonana eo amin'ny tafika Soudanaise sy ny vondrona paramilitaire FSR na teo aza ny fampitsarana ady vaovao no soniavy ny rotonta tao Jeddah, Arabia Saoudite ny asabotsy lasa teo. Fampitsarana ady mandritry ny 7 andro izay tokony niatra nanomboka ny alatsinainy teo. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Ankafan'ny indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny ety alakamisy fahatimy amby roapolo ny volana May taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Asaina mpitiavana ianao anaraka ny fampalambavaoantsika hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro avy hatrany dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny orana manasa taona ny eto amintsika amin'izao fotoana ho ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Antony mahabetsaka ny rotsakorana androany. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fisian'ny avandra matevina izay isan'ny famantarana ny volon'andro fahavaratra hiampitanana amin'ny ririnina. Ikisakany amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy ny oram-baratra ho an'ny rampitso ary verina ho an'ny volon'andro ririnina kosa ny eto afovoantany. Any amin'ny fiandohan'ny volana jona kosa no vinavinaina hiditra nateraka ao anatin'izay ririnina izay ny faritra rehetra raha ny vinavinatrany. Fanampanazavana. Kasika ny orambe androany zava-mamarina kokoa zany tamin'ny 3 andro lasa zany zao dia tao anatin'ny volon'andro fahavaratra malaza azy ny faritra avaratry ny nosy sy ny atsinana ilasana voatany manontolo iny somary songatiny izy tamin'ity anio ity zany ho an'ny aty amin'ny afovoatany indrindra moa fa faritra avy aty amin'ny afovoatany izay nahitana avandra tamin'ny faritra sasasasany zany zay orana zay oram-baratra izay zany hoe zay ihany koa zany no manamarika fa ao anatin'ny le antsoina hoe intersaison tsika zany hoe mamaraparana ny fahavaratra dia bebita tsikelikely makany amin'ny ririnina dia mbola somary tantaratra amin'ny fifandobiasan'izay volon'andro fahavaratra sy volon'andro ririnina izay. Lafim-baovao hafa dia tsy ampy ny fahafahan'ny jirama hanome herinaratra ho an'ireo rehetra ary tsy fantatra mazava eto ny avitan'ny centrale hydroélectrique ny fametrahana barrage ao Saofika izay tsy maintsy hanaovana appel d'offre vaovao indray noho ny fanesorany filorajoelina ny Eiffage tsy hanohy ny tetikasa intsony. Fanadihadiana. Noho ny fatapan-jiro lavareny eto amintsika nanomboka ny fiandohan'ny taona 3 amby roapolo sy roa arivo ny tombo avy 2 na 3 eny ny fandaniana amin'ny famokarana internet Madagasikara hoy ny syndikan'ny indostria malagasy mitombo ny masokarenan'ny famokarana vokatr'izay
ary sahirana ireo mpampiasa sy mpandraharaha. Masokarena ny entana vokarina ka dia tsy maintsy mitombo satria raha eritreretintsika zao ao anatin'le fomba famokarana le entana rehefa tapaka le jiro dia miverina hatrany amin'ny voalohany indray le izy. Dia ny dikan'izay zany a lasa multiplié par 2 na par 3 na par 4 ny masokarenan'le entana vokarina satria isaky ny tapaka ny jiro dia averina indray, isaky ny tapaka ny jiro dia averina hatramin'ny voalohany. Dikan'izay zany a dia maty antoko tsika satria raha tokony mora ny entana vokarina eto Madagasikara dia lasa lafo satria tapaka ny jiro dia voatery miverina hatrany amin'ny voalohany foana zany le famokarana azy. Ny zavatra manaraka izay ihany koa dia le piasa rehefa tapaka ny jiro dia tsy miasa le piasa dia tsy maintsy zany dikan'izay nefa ny karama tsy maintsy alohanao ihany. Dikan'izay dia mitombo ihany koa zany ny masokarenan'ny entana izay vokarintsika. Raha ny fanadihadiana natao niakatra avy dimy eny ihany koa ny solika lany ho an'ireo orinasa mampiasa gropy rehefa tapaka ny jiro. Raha toka 50 litatra isam-bolana izany teo aloha, tafiakatra tany amin'ny 400 litatra isam-bolana izany amin'izao fotoana noho izay fatapahan-jiro izay. Tsy ampy raha ny fanazavana ny fahafahan'ny jirama mamokatra ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fandaharam-potoana ny fahatapahan'ny jiro omeny ny jirama ny mpanjifa. Misy ny fampiresahana foana zay niaraka tamin'ny jirama, miezaka ny jirama mandefa fandaharam-potoana amin'ny hoe reto ny faritra amin'ny fahatapahan'ny jiro amin'izao ora ka hatramin'izao, nefa ny zavatra hitanay dia tsy manaraka an'izay fandaharam-potoana zay ny jirama. Dia raha ohatra zao tsy alefa miakatra le piasa satria tapaka amin'ny ora sahala amin'izao dia ny zavatra hita dia mandeha ny jiro amin'iny ny piasa tsy eo dia tonga indray le piasa tapaka ny jiro dia eo zany le misy tsy mety tokony ho arenina aloha voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay ny zavatra raha malala dia tsy ampy ny kapasite ny jirama anome ny jiro ho an'ny rehetra. Ny zavatra mitranga nefa zany dia tsy hatramin'izao tsika mbola tsy manana vahaolana tena mazava tsara hoe rovina no vita zany ny centrale hydroélectrique goavana zay afaka mamatsy herinaratra ary ampy ho an'ny rehetrarehetra. Raha ny zava-misy izay efa navoaka ny Africa Intelligence ihany koa, tsy maintsy anao appel d'offre vaovao indray ny tetikasa ametrahana barazy ao Saofika noho ny fanesoran'ny Florajoelina ny Eiffage tsy hanohy ny tetikasa intsony. Ny ao Saofika izay tokony hamokatra hatrany amin'ny 500 megawatt. Miantona ihany koa ny barazy ao Volobe izay vinavinaina hamokatra 220 megawatt. Tsy aivina raha vao tonga teo amin'ny fitondrana ny Florajoelina ny taona 2024 dia nampanantena fa hovitaina ny barazy ao Saofika. 5 taona lasa izay tsy nisy zavatra vita ary nesorina ilaina azo ny tsena. Raha ireo rehetra ireo nijerena tsy mbola atoatony no ahitana vahaolana mazava mikasika ity olana eo anivon'ny orinasa jirama sy ny famatsiana herinaratra ity. Tsy hita mazava ihany koa ny paikady sy ny politika entiny mpitondra amahany olan'ny herinaratra izay sakana goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha nisy ny finiavana amahany olan'ny herinaratra eto amintsika hatrizay, tokony efa nisy fotodrafitrasa mijoro tao anatin'izay fotoam-pitondran'ny filoha izay. Inona ihany koa no entin'ny fanjakana ho an'ny taona 2024 izay fotoana voalaza fa hanomboan'ny fampiarana ny vérité de prix raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiasana solika sy ny herinaratra. Hiakatra firy avoeny indray ny vidin'ny herinaratra amin'ny fotoana io raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Nampiana ny volanitra tamin'ny kaomina ny fahatapahan-jiro Lavareny sy miverimberina raha nambara ny ben'ny tanàna Nalasory. Lany fotoana ihany koa ny olom-pirenena mila raharaha vokatra izay ary miverimaina. Raha tsy nitolotra etsy ankilany ny orinasa jirama iroso amin'ny fitakiana ireo trosany araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Oninasaina. Ny olana amin'izy dia maro tsara fantaritsika hoe inona ny olana. Ny olana voalohany dia tsy mitsahatra mitombo ny vahoaka malagasy ponina amin'ny tanàn-dehibe na manerana ny Madagasikara mihitsy azy. Ary zay no nefa nanaovantsika velirano fantatro io olana io. Zay no natonga anao hoe tsy maintsy hitondra vahaolantsika amin'ny olana zay misy, zay ny sy ny mpitatana. Fantatro fa maikitsika, fantatro fa mila vahaolana aingantsika ary zay ny fitana amin'ny vahoaka anao hoe miasa aingana. Fa tiako fantatro ny vahoaka hoe miasa aingana isika ary mitondra vahaolantsika ary tsy maintsy ahitana vahaolana. 5 taona no ny fanarahana fa hoentina navitra ny Madagasikara. Nandray zay ny fandraisantsika ny firenena ao anatin'ny tena efa hoe podika tanteraka ny fododrafitrasa ary efa antotra tanteraka ny fododrafitrasa ny ponina nefa tsy nitsaha mitombo fa zay ny teneniko hoe pour chaque problème il y a une solution. Rehefa misy ny olana dia zay ny mahatonga ana hitondra vahaolana miaraka amin'ny tompon'andraikitra sy ny ministra zay tompon'andraikitra ary ny jirama zay orinasa mpanjakana ihany koa mikasika ny jiro sy ny rano.
izay nambaran'ny filohan'ny repoblika nandritra ny tafany fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy ny volana novambra 2024 saingy volana vitsy alohan'ny fahatamperany fiteom-piasany izao iainany vahoaka malagasy izao ny zava-misy tapaka isan'andro ny herinaratra manerana ny nosy ho an'ny komuna Alasora ora 5 farafakely ny isan'andro ny fahatapahany herinaratra amin'io ora 3 ny maraina ary ora 2 mihoatra ny tapany hariva sy ny alina vokany mena ny vola miditra amin'ny komuna noho ireo fitaovana ampiasaina miankina amin'ny herinaratra. Misy fiantraikany BTP eo fidiram-bolan'ny komuna le izy satria ireo olona manondrara zay tonga ety zay atao hoe misy sarany service zay omen'ny komuna dia tsy afaka misitraka ny service zay omen'ny komuna. Indrindra moa zany tapakandro maraina ny olona aty ambanivohitra no mamonjy birao dia ireo asa rehetra mila solosaina zany na ny ordinateur dia miato avokoa tsy afaka manome fahafahampoan'ireo olona zay tonga ety zahay noho ny fahatapahan-jiro amin'ny famoahana ny atao hoe copie d'acte de naissance ohatra ny permis de construire sy ireo hoe taratasy maro zay ilain'ny olona ka mila atao amin'ny solosaina zany. Dia lasa misy atao hoe fahavelezam-potoana PDP ho an'ireo olona misitraka an'izay service ny komuna zay zany le fahatapahan-jiro. Isan'ireo komuna naharenesana trangana tsy fandriam-pahalemana matetika atao amin'ity komuna ity tao ao antony rosona tamin'ny fametrahana ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina izay mitohy mandraka ankehitriny. Izao fahatapahan-jiro lavareny izao izay hanomevahana indray ireo olon-dratsy. Ny fahatapahan-jiro ekena tokoa fa hoe mampitombo ny tsy fandriam-pahalemana. Fa na izany na tsy zany dia miezaka foana satria eto Alasora mbola misy ireo andro masom-pokon'olona mbola ao anatin'ny tsy fahafahana loatra mivezivezy amin'ny alina tsika tokony hitondra karamanga ny olona misy ny fivelomana betsaka ny orinasa ety Alasora zay mampiasa jiro na ny orinasa majinika zany na ny orinasa vaventy zay miteraka atao hoe fatiantoka PDP ho an'izy ireo ny fahatapahan'izay jiro zay dia maneho ny alahelony izy maneho ny atezerana izy ao anatin'ny tambajotra serasera manao antsoavy arak'izay azo atao ho an'ny tompony andraikitra isan-tsokajiny mba andrainy andraikiny sy hamany olana fa inona sy antenaina fa matonareo napetraka ho tompony andraikitra dia olona zay tokony afaka mahita ny vahaolana amin'ny olana zay mipetraka. Araka izany miena ny vola miditra amin'ny komuna lany fotoana ary mivery maina ny olom-pirenena mila raharaha mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana matiantoka ny orinasa madinika sy salatsalany ary ny vaventy vokatra izay fahatapahany herinaratra izay. Manoloana ireo vahaolana hitany mpitondra fanjakana sy ny orinasa jirama ny firosoana amin'ny fitakiana ny trosan'ity orinasa ity amin'ny mpanjifana nanomboka ny taona 2024 izay manodidina ny 200 miliara ariary araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Fepetra izay antenaina fa isy vokatra mivaingana sy azo tsapaitanana fa tsy ho tahaka ny nambara tamin'ny taona 2024 manoloana ity fahatapahany herinaratra manerana ny nosy ity ka mba tsy haina anatin'ny aizana intsony ny malagasy. Herinaratra izay tsy tokony olana raha teo ny fahaiza mitantana sy ny paikady matipaika amin'ny fampiasana ireo arena voajanahary toy ny masoandro sy ny rano ary ny rivotra. Fa ihany koa isan'ireo velirano nataon'ny filoha ankehitriny tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ary namafisiny tamin'izao fotoam-pitantanany izao ny famahana ny olan'ny herinaratra. Pejy politika dia tokony fivoahan'ny datim-pifidianana namafisany CENI no avoakany sy tanterahana fifidianana filoham-pirenena no avoakany gouvernemanta voalohany izay vao nisy didim-panjakana miantso ny mpifidy hoy ny mpanao politika androany. Famerimberezana ny saim-bahoaka no azo andraisana ny lahateny izay nataony Premier ministre Christian Omaly. Ankoatr'io tokony hisotroana ihany koa ny fikitiana ny lalam-pifidianana mba hamaritoerana ny fifidianana andeha amin'ny ety faraparany taona ety. Fanadihadiany Henri Florian. Nanaitra ny maro indrindra fa ireo mpanao politika ny fahenona ny fanehoan-kevitry ny Premier ministre Christian Omaly mahakasika ny filazany fa any amin'ny 12 ny volana Jolay any vao tokony ivoahany didim-panjakana miantso ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany fa famerimberezana ny saim-bahoaka fotsiny ihany ny filazany ny Premier ministre iny tokony hamoaka ny didim-panjakana manamafy ny daty izay fanarosony CENI aloha izy ireo vao miroso amin'ny famoahana ny didim-panjakana izay miantso ny mpifidy sy 10 andro mialohan'ny fifidianana. Hitany tsy fahavononany ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny chef de gouvernement
iroso am'zany fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra zany satria afa ny communiqué avokany afa ny zavatra teneniny am point de presse zay hitiny ratsika zay hita tsy za Christian Taberna namorona an'zany fa ny ratsika nahita zany afa mihitsy ny décrété vanao na ny amaritanao hoe eto tena sérieux fa anao fifidianantsika ary zao tsy fifidianan'ny filohan'ny république irery ihany atao amity satria tadidio fa 27 novembre ihany koa de landreo be ny tanàna reo ny mandany dikan'izany zany avoay ny date mpifidianan'ny be ny tanàna de avoay ny date mpifidianana de avy am'izay le nitenen'ny nomaly iny le hoe am'le 12 justement iny le convocation des électeurs iny ary raha tadiditsika ny archive de ny fifidianana tam 2018 ake tsy nisy convocation des électeurs avoay andriamato premier ministre satria enao zany no efa migarant hoe wisy ny fifidianana amty tanana ve le 9 novembre samy sitaka kely sa anakaka raha zay tsy mivoaka aza mifagnabarabara reo tsika mbazafady fa andaotsika resaka entour d'une table ozy ny amiral dideratsiraka sisy mangidy ohatrany sakay fa rehefa raha mihinana lany any tokony isy ihany koa ny fikitiana izany lalam-pifidianana izany eto amintsika mba hisoroana ny olana mety iseho ara-pifidianana izay magaga ihany lefa neokevitra makasika ny tokony anovana ny natsia ny lalam-pifidianana satria izay hoe la prémisse hoe mbola mitantana aty Madagasikara aty sa firenena hafa ny tantanana satria mifanipaka tanteraka amin'ny hevi-dehibe ny voizy ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao le izy satria raha roa taona lasa izay miteny ny filoham-pirenena fa omeny zo enkeny zany le omena zo ireo diaspora zany hoe malagasy manana zo pirenena feno mipetraka any ivelany Madagasikara hifidy ny filoham-pirenena zay mety aminy nikidika lalàna izy zany andriamato prime ministre ka fomba ahoana anao androany no miteny hoe tsy hikidika ny lalàna fifidianana eo anankiray fotsiny zay ny faharoa manaraka an'izany to amin'ny amikipy lay prime ministre manoloana ny fitakia ny herivelona rehetra indrindraindrindra ny mpanao politika ny fiarahamonimpirenena ary ny communauté internationale hoe mila atsaraitsika ireo lalàna fifidianana satria betsaka loatra ny lesoka hitatsika teto tamin'ny fikarakarana fifidianana na tamin'ny valonfolo sy roarivo zany na tamin'ny fifidianana législative na tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsena ny tanàna ka ny fitenenana hoe tsy hanova ny lalàm-pifidianana sy ny sisa FDB diso zany raha ohatra ka mitantana firenena ao anatina fenitra demokratika itsika eto Madagasikara raha ny fanazavana trany tokony hiroso amin'ny fampiresahana ka hitady ny fomba rehetra ampirindra ny fanatanterana ny fifidianana ny herivelona rehetra izay ahitana ny mpanao politika avy amin'ny mpitondra sy ny fanoherana ny CENI ny firaisamonim-pirenena ary ireo mpiantsehatra amin'ny raharaha mpifidianana rehetra fa amin'izao zava-misy izao sy ankatoko ny fifidianana Micheline Calmiray no voatendry ny secrétaire général francophonie amita iraka manokana ka anara-maso ny zava-misy eto Madagasikara Micheline Calmiray izay efa ministre sy filohan'ny Suisse ary efa filohan'ny comité des ministres du conseil de l'Europe ihany koa ny taona 2024 mpanjakana tao canton Genève Micheline Calmiray ny taona 1770 hatramin'ny taona 2024 taorin'izay lasa filohan'ny filankevim-panjakana tao canton Genève ihany koa ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 efa filoha tao Suisse ihany koa izy ny taona 720 sy ny taona 2020 ary ihany koa efa mpanolotsaina fédéraly ny taona 320 hatramin'ny taona 2020 fa 5.7 miliara ariary ny volanitra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny taona lasa vokatry ny fanondranana arenakibony tany hoy ny ministra tompony andraikitra Androany nandritra ny tatitra nataony manoloana ireo solombavam-bahoaka ankoatra izay mbola maro ireo pitsopitso ny arahana sy ajaina amin'ny fanaovana ny hors monétaire antony mampisatra amin'ny fivadiana amin'izany raha ny fanazavana oninasaina ny taona 2024 nampiditra vola be indrindra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanondranana arenakibony tany raha tato anatin'ny 5 taona farany izay mitetona 405 miliara ariary io no isan'ny nivotra nandritra ny tatitra nataony ministry ny arenakibony tany nanoloana ireo solombavam-bahoaka Androany vola izay nitombo avy roa eny oharina tamin'ny taona 2024 izay mitetona 720 miliara ariary raha 320 miliara ariary izany ny taona 2024 vokatry ny fanavaozana ireo rafitra isan'ny tokony ho fitantanana ny sehatry ny arenakibony tany toy ny fametrana ny zone d'encadrement ny fanitsina ireo didy mandalana samihafa ny fiatsarany ny vidin'ny akora teo amin'ny tsena iraisam-pirenena no isan'ny nampitombo ny taremarika raha ny fanazavana ark'izany ny tombo ny volanitra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny taona lasa avy amin'ny sehatry ny arenakibony tany dia tsy ankilany efatra amin'ny herintaona ihany koa no naharenesana ny fahasahiranan'ny mpitondra vokatry ny tsy fampin'ny vola ampiodinana sy entiny ny fanjakana miasa
fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe manjaka aveny tsy fahaiza mitantana sa ny tarehimarika nomen'ny ministra no tsy araky ny tokony ho izy. Ankoatra izay, momba ny famadihana sy ny firosoana amin'ny hors monétaire, mbola maro ny fipetra mila arahina antony mampihisatra ny fidiran'ny banky foibe amin'izany raha ny fanazavana. Izy io a misy fipetra manokana, ny banky foibe moa no tompona andraikitra amin'izy io dia efa ny fipetra zany efa ny diversification ana réserve le izy fa le fahazahoana le hors monétaire zany misy dingana zay sady hors éthique no hors pure le izy dia mila affineur manana le certification LBMA na hoe London Bullion Market Association zay vao afaka mandeha fa io efa politika mpanjakana le izy efa azo le izy dia fanoana azy ho tena hors monétaire zany zay le hors monétaire tena tsindriky ihany hoe hors pure zany hoe le ataon'ny vazaha hoe 99,99% pureté fa io koa le hoe éthique zay misy due diligence atao hoe tsy ataon'zareo tsy le hoe hors du sang zany tsisy fantatsahan-drano nampiasana azy tsy nampiasana zaza tsy ampitoana tsy nisy violence nazahoana mbola misy due diligence ohatry zany efa nataon'zareo zany tamin'ny taona fa zany fipetra isan-karazany tsy maintsy narano raha tahaka ny Omaliany, ny haino no ataon'ireo solombavambahoaka nanodidina ny 20 tonga nanatrika ny fivoriana androany fa tsy nisy ny fametrahana fanontaniana teny amin'ny lapan'ny demokrasia Tsimbazaza. Lantsana sy mpanitsina tena niova ny anteny mera-pirenena androany ny volavolan-dalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Volavolan-dalàna natao amporisihana ireo mpampiasa vola vahiny sy ireo mpampiasa vola eto an-toerana hiantsehatra amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ireo orinasa maro eto an-toerana sy ireo orinasa vahiny izay tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy miankina rahateo dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampitomboana ny arikariana vaobe eto Madagasikara ka izay no isariana azy ireo hiantsehatra amin'izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Marina ahitana toko miisa 10 izay mirakitra andininy miisa 530 ilay volavolan-dalàna, ny andininy voalohany sy fahatelo amby folo ary ny fahatelo amby roapolo no nitondran'ny teny anivon'ny anteny mera-pirenena fanitsina ary nankatoavy ny loholon'ny Madagasikara avokoa izany fanitsina izany. Andrasana araka izany ny décret d'application an'io lalàna io. Fa lafim-baovao tanteraka dia hiakatra ny hafanan'ny tany ary ateti-piavy eto Madagasikara ny rivo-doza mahery vaika noho ny abetsahan'ny entona mpangeja hoy ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Izy fiatraka ny betsaka amin'ny famokarana rehetra eto Madagasikara ihany koa io fiakaran'ny hafanan'ny tany io fa indrindra ho an'ny lafiny fahasalamana. Ny antsipirin'izay. Noho ny fahabetsahan'ny entona mpangeja na ny gaz carbonique vokatry ny famokarana ataon'ny olombelona amin'izao fotoana hiakatra ny hafanan'ny tany manirana ny Madagasikara ato anatin'ny 30 taona raha nivina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Fiakaran'ny hafanan'ny tany izay izy fiatraka ny betsaka eo amin'ny tontolo ny famokarana samihafa fa indrindra ny fahasalamana raha ny fanazavana. Tafiakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius ka hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny maripana afaka 30 taona na afaka 50 taona. Fa raha ohatra ka misy ny fampiarana ny politika ho fampihenana ny famokarana ny entona mpangeja zany hoe ny gaz à effet de serre dia midina any amin'ny miakatra any amin'ny 2 degré Celsius manodidina ny 2 degré Celsius izay fiakarana zay. Ny fiatraikan'ny fiakarana dia azo lazaina hoe maro arakaraka an'le CRP-ariana. Raha manome ohatra tsika amin'ny CRP-ariana amin'ny fambolena dia misy fiatraikany be deabe zay satria raha miakatra ny hafanana ary ny lazaina teo koa fa isy fienana rotsakorana dia misy fienana arak'izay any amin'ny vokatra. Raha isy koa ny fiakaran'ny hafanana dia mety isy fiatraikany zay any amin'ny fahasalamana, mety isy fiatraikany koa zay any amin'ny famokarana energia, ny ao amin'ny fisahanana ny loza voajanahary dia misy fiatraikany ihany koa zay rehetrarehetra. Ateti-piavy koa no io fiakaran'ny hafanan'ny tany io ny rivo-doza mahery vaika hikasika ny Madagasikara indrindra ho an'ny ilany atsinanana sy ny tapany atsimon'osy raha toa ka hiena ny fisian'ny rotsakorana ho an'ny faritra hafa. Tsy afaka hoe mifantokantsika amin'ny hoe isa fotsiny satria tany isa tsy de miova raha vinavina zany lavitra atao anatin'ny 30 taona ho avy na 10 taona ho avy na 70 taona ho avy tsy de iova ny isa ny rivo-doza akasika Madagasikara. Saingy ny ampoizina sahady dia hoe miamafy le rivo-doza noho ny fiakaran'ny hafanan'ny tany zany dia ahina hoe zay rivo-doza mahakasika atsika dia mety hatanjaka avokoa
ohatra ny batsiray ohatra ny fredi ary mety atetika izany raha ohatra hoe rivodoza ray fotsiny avoantsika isataona na roa fotsiny isataona dia mila miomana zany ampozina sady hoe mety ho mafy ny fiatraikana satria ny heriny ny rivotra hoentiny ho mafy afa ny rotsakorana koa dia hita hoe mahery vaika ny rotsakorana hoentiny rivodoza zay zany ny fanadihadiana natao raha tamin'ny lasa sy ny amin'ny hoafy. Tsy hitsahamiakatra io hafanan'ny tany io raha mitohatra ny famokarany olombelona gaz karbonika amin'ny alalan'ny firoborobon'ny teknôlôjia, ny fitanterana fa indrindra ny fisian'ny doro-tanety sy ny doro ala. Ireo no tena fototry ny fahabetsahan'ny gaz eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fanehanana ny famokarana gaz karbonika araka izany ny vahaolana ahafahana mampiena ity hafanan'ny tany izay mety hitera-doza maro ity raha ny tatitra trany. Dia niany koa antsika amin'ny sent vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy ao aorian'izay tsika miviana eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Isaorantrany ianao natokantrano any mbola manaraka anay atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao mamerina ny araba ary asaina mpitiavana trany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny tapany faharoa ary dia hanome tolotra miavaka ho an'ny vahoaka malagasy ny Canal Plus anaty ny fahamariana ny fetim-pirenena. Iombana betsaka amin'ireo fandaharana amin'ny fiteny malagasy araka izany ny fandaharana hita ao anatin'ny Canal Plus mikorana ho alefan'izy ireo ihany koa ny ankamaroan'ny lalaon'ny ankoay na ny ekipa-pirenena malagasy izay hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basketball. Ho fanamariana ny fetim-pirenena hanomboka ny 5 hatramin'ny 30 jiona ny Canal Plus mikorana anarahana tsy tapaka ireo fandaharana malagasy ao amin'ny chaîne événement ankoatran'ny lamaody kolotsaina ny oronan-tsary sy ny maro hafa iarahana amin'ireo mpamokatra malagasy. Ampiavaka ny tolotra amin'ity taona ity ny fandefasana ireo lalaon'ny ekipa-pirenena miatrika ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja basketball U19 any Hongrie sy ny basketball lalaovin'ny olona 3 any Vienne Autriche. En plus amin'ity taona ity zany en plus n'izay Canal Plus mikorana fanaona isa-taona izay dia misy ny fandefasana ny Coupe du Monde ny basketball amina taranja anankiroa 3-3 izay manomboka 30 mai ary avy eo koa misy ny U19 izay manomboka ny 24 juin moa zany efa no lazainy tao amin'ny fédération mazava tsara teo ka ny tena tanjona tiana itongavana zany amin'ity matoa zay nanao an'ity tolotra exceptionnel ity zany dia
satria volana jiona fety ho antsika malagasy dia hiaraka hanao fety aloha zany ankalaza ny vokatra vita malagasy amin'ny karaha-plus mikorana ary koa anohana ny ekipa pirenena malagasy izay andeha hiady ny voninahitrytsika amin'ny coupe du monde ny basketball. ho fanomezana fahafaham-pony malagasy ary hahafahan'izy ireo mianoka anatin'ireo fandarana maro ireo 10 alina ariary ny vidin'ny décodeur miaraka amin'ny tolotra access miampy ny installation ny 12 mai hatramin'ny 30 jona hisy ny fisariana anatin'izay ary fivahinianana ho an'olondroa any Paris hitsidiana ny studio ny Canal Plus ny loka voalohany. Vitsy ny sekoly mandray olona autiste na olona hafakely eto Madagasikara raha nambarany fikambanana iray miany olona autiste na fikambanana autisme Madagasikara. Antony izany ny tsy fahampianitra-kefy eo amin'ny lafin'ny fifandraisana sy fifaneraserana amin'izy ireny raha ny fanazavana. Daniela Minarso. Mbola maro ny adisisika mila tao indrindra ara-panjakana ahafahan'ireo sekoly mandray ireo olona autiste eto Madagasikara hoy ny fikambanana autisme Madagasikara androany. Ny olona autiste izay tsy mbola misiraka araka ny tokony ho izy ny zony eny anivon'ny sekoly no ireto farany tsy dia mandray azy ireny ho isan'ny mpianatra ao aminy. Falsahirana izay zany ny situation ny autiste eto Madagasikara. Faly raha ny fikambanana manokana satria miabetsaka ny olona malala ny autiste, miabetsaka ihany koa ny olona mety hoe mandray atanana ny autisme amin'ny akapobeany. Fa ny olana koa dia hoe amin'izay hoe miabetsaka le olona mahalala dia miabetsaka ihany koa ny filana. Nefa ny fikambanana manana ny ataontsika hoe misy sakana ihany eo amin'ny enti-manana. Madagasikara koa ngeda be nefa ny antenne miabetsaka isanandro. Raha iresaka fotsiny tsika eo amin'ny sekoly moa zany no voaresaka andavanandro, mbola vitsy ny sekoly mandray ny olona autiste, tena vitsy ny mandray ny autiste adolantseto ary mbola tsy misy ny mandray ny autiste olon-dehibe satria teraka autiste ny olona anankiray ary maty autiste. Zany hoe misy ny ankizy kely, misy ny tanora, fa misy ihany koa ny olon-dehibe autiste izay tokony sitraka ny zoa amin'izay lafim-piainana rehetrarehetra izay. Ankilany, tsy ampinitra-kefa entin'ireo mpanabe sy mpampianatra mifandray sy mifanerasera amin'ireo autiste eto Madagasikara. Antony mazava-dehibe ny fampiofanana azy ireny. Ao anatin'ilay fampiofanana moa zany dia hoe ireo karazana fihetsika afahana mampisy an'izay fifandraisana. Le resaka tsy ny malagasy le hitanao hoe miteny kanefa ny tsy voatery hoe resaka teny ny afahana mifandray fa eo ihany koa ireo karazana fihetsika miaraka miteny. Raha ny sekoly sy ny akany eo teo dia hoe mbola vitsy ary tena mbola vitsy ihany koa tena hoe manam-pahaizana manokana. Izay ny antom-pisian'ny fifandraisana sy fifampizarana ohatr'izao afahana foana manatevina ny fahaiza-manao ny mpanabe ny sekoly. Tsy ivana faritra telo eto Madagasikara nahitana ray aman-dreny maro, mpampianatra sy mpanabe samihafa no nisitraka fiofanana momba ny méthode de communication gestuelle avy amina teratany belge iray nandritra ny 2 volana sy tapany. Tanjona ny afahany ireto farany mifandray amin'ireo olona autiste amin'ny alalan'ny teny sy fihetsika. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny anatanterahana ny fikoanandony mpiara-miombina antoka andiany faraka amby folo eo anivony vondrona Europeana sy Madagasikara izay ho tanterahana ny 20 Jona 2024 avy izao, izay iompana amin'ny jinika ara-politika ara-toekarena ary ny tontolo ny fandraharana misy eto amintsika sy anivelany ny fionana amin'izany. Ankoatra izay, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny firosoana amin'ny dingana ara-panjakana sy ara-bola anomezana fanampiana mba izakana ny tahirim-bola ny vonjyaina na fond d'urgence eo anivony hôpital panjakana chez ASU. Ho atsaraina ny fampiofanana sy fanomezana asa ireo olona manana fahasembanana eto amintsika hoy ny teo anivony tetikasa miary EEE izay niroso tamin'ny fifanankalozana na ahafahana nahafantatra ny tanjona androany ireo olona manana fahasembanana izay manana zo hiasa sy hiary tahaka ny olona rehetra. Fanadihadiana. Mbola maro ny olona sedrain'ireo manana fahasembanana eto Madagasikara raha ny tontolon'ny asa no resahana, na io asa-panjakana na amin'ny sehatra tsy miankana na asa tena izay isan'ny be mpanao eto amintsika amin'izao fotoana. Fanazavanomeny mpampiasa matetika dia mihodinkodiny amin'ny hoe nivepetratekeny asa tsy mifanentana amin'ny toe-bata sy fahaizan'ny olona trapahasembanana. Avy amin'izany ny fanazavana mikasika ny sara tsy maintsy aloha amin'ny fanamboarana ny toerana iasana raha mampiasa azy ireo dia atolotrako fanazavana ihany koa.
ny tsy fahalalana sy fanavakavana ireo no mitehaka fa ny tena eo amin'ny lafiny asa ho an'ny olona tra-pahasembanana izay mahotra zany zary lasa miamarety hatrany na miankitolo ary dia ho zary mahantra morafona noho ny olom-pirenena tsy manana fahasembanana izy io. Araka izany no tanterana androany teny faravohitra ny atrikasa fifanakaloza-kevitra ahafana manatsara ny sehatry ny asa sy ny fitadiavana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana ka tsy ho lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina intsony. Tanjona amin'izany ny ampivoatra ny fari-piainan'ireo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa ka ahafany mamorona tetikasa entina mivelona na ihany koa miasa eny anivon'ny orinasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Raha mitentsika hoe asa zany dia eo ny asa amin'ny sehatra manara-penitra na amin'ny secteur formel izany hoe any amin'ny sehatry ny asa panjakana sy ny sehatry ny asa sehatra tsy miankina. Fa eo ihany koa ny amin'ny asa tena na auto-emploi isika. Noho izany ny fiofahana arak'asa dia zava-dehibe tokoa amin'ny fanatanterahana an'ireo ny fiatomborona ireo. Tsy aivina, tetikasa iray ao amin'ny CBM na ny Global Madagascar ny tetikasa miary 3E izay entina hitsinjovana ny olona manana fahasembanana amin'ny asa izay sahaniny na eo anivon'ny fiarahamonina. Fapetraka ny tetikasa vaovao amahana ny olan'ny rano ao amin'ny orinasa sy manodidina ny toeram-pitrandrahana ao Taolagnaro. Ny olana vokatry ny fahalotoan'ny rano ao an-toerana izay nandrenesana fitarainana maro nanomboka ny taona 2024 ary mbola hitadiavana vahaolana hatramin'izao. Fanadihadiana. Noho ny fitarainana sy ny antsoavo nataon'ny mponina manodidina ny fitrandrahana ataon'ny QMM ao Taolagnaro mikasika ny fahalotoan'ny rano fampiasa sy ny fiveloman'izy ireo. Nanolotra famatsim-bola mitetina $30 fanampiny ny Rio Tinto QMM. Tanjona amin'izany ny hanatsarana ny tetikasa fitantanana ny rano ampiasain'ny orinasa ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Apetraka raha ny loharanom-baovao azo ny paikady vaovao, mifanaraka amin'ireo didy mampitsipika manan-kery sy ny fanomezan-danja manokana ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiantohana ny kalitaon'ny rano ifanaraka amin'ny fenitra takina. Raha ny fanazavana teknika, mampiasa asida ara-boajanahary pH na potentiel hydrogène 3 hatramin'ny 5 ny orinasa araky ny toetry ny tany mando ao mandena. Eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 7 nefa ny fenitra takin'ny lalàna momba izany. Antony tsy maintsy hirosona amin'ny tetikasa RRR. Io tetikasa io izay mijery ihany koa ireo toetoetra manokana ny Madagasikara sy ireo mety ho fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro eto amin'ny nosy. Isan'izany ny fisian'ny rotsakorana be amin'ny alalan'ny fanaraha-maso akaiky ireo toeram-pitsirian-drano eo anivon'ny toeram-pitrandrahana. Tsy aivina hatrany, isan'ny nampitarainany mponina tao an-toerana indrindra ireo mpanjony ny fianan'ny trondro azo amin'ny faridrano anjonon'izy ireo noho ny fisian'ny barazy lehibe na ny seuil de versoir nataon'ny orinasa ao Andoharano manamorona ny ivinany. Ny volana martsa 2024 ihany koa no efa natomboka ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra isany ao Taolagnaro manoloana ny fahalotoan'ny rano fisotro madio anjonon'ireo mponina manodidina. Antenaina araka izany fa ivahan'ny olana noho ny fisian'ity famatsim-bola hoentin'ny tetikasa vaovao fanadiovana ny rano ampiasain'ny orinasa ao an-toerana ity. Andrasana ny mety fiovan'ny toedrara. Ny maresaka avy any ivelany dia tsy mbola nitsahatra hatramin'ny androany ny fifandonana eo amin'ny tafika Soudanais sy ny vondrona paramilitaire FSR nateo aza ny fampitsahara anady vaovao nosoniavin'ny rototo tantao Jeddah Arabia Saoudite ny asabotsy hariva lasa teo. Fampitsahara anady mandritry ny 7 andro izay tokony niatra nanomboka ny alatsinainy teo. Fanampanazavana entiny Daniela Minorso eo amin'ny sariny France 24. Dans la capitale soudanaise, les combats se poursuivent, malgré une nouvelle trêve censée entrer en vigueur lundi soir. Mitohatra ny fifandonana amin'ny tafika Soudanais sy ny vondrana paramilitaire FSR amin'izao fotoana ao Khartoum, renivohitra i Soudan sy ireo tanàna manodidina, raha tokony niatra nanomboka ny alatsinaina teo ny fampitsahara anady vaovao. Fifandonana izay vao maika mampihetsika ary mampalanosaritra ny fampidirana ireo fanampiana mahaolona toy ity tao Juba renivohitra i Soudan atsimo ity. Tsy ivana, tokony amela malalaka amin'ny fidiran'ireo fanampiana mahaolona sy ny famoahana ireo sivila netsy ny tavela ao amin'ny faritra isin'ny fifandonana. Ny fifanaova-tsoniny ho tanterahany ny tafika rototo tao Arabia Saoudite. Ny akamaroan'ireo sivily izay marefo ary hiarany fanararaotana ranofo amin'izao fotoana raha ny tatitra nataon'ny ONU. Ity farany ihany koa izay miantsona isin'ny fitsaharanady. Raha iverenana, mahery ny 700 hatramin'ny androany ireo namono ny ainy tao Soudan.
raha mahery ny ratapitrisany ho any kosa no nafindra toerana hatramin'ny 15 aprily lasa teo da toy ny atombohan'ny fifandonana raha nitatry ny ONU hatrany. Éclaté le 15 avril dernier a déjà fait plus de 1800 morts et déplacé plus d'1 million de personnes selon l'ONU. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no masakazona tolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalaam-baovao samy mitombo amin'ny fahasoavana. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.